Mbola ho aminareo hatrany riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Miarabantsika fiangonana no izao fotoana atokana hitondrana mambavaka ny fikarohana sy fandaliana-pinoana manerana ny sany Fjkm izao, manonona ny fiadanan'ny tompo antsika mpianakavy finoana tafaombona amaly ny antson'i Jesosy sy ny fanasany manao hoe avy sakafo atao anatin'ny fotoanany agape ary indrindra mitodika amin'ny tsantan'ny fitiavana izay tsarovan'ny fiangonana amin'ny asa fanompoana izay tanterahany ankira eto amin'ity fitandremana ity sy amin'ny toerana amaliny ny antson'ny tompo. Amin'izany rehetra izany dia ny salamo 5:102 no iompanan'ny afatr'Andriamanitra entina eto anatrehan'ny fiangonana. Salamo 5:102 ny andininy 2. Vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe mirao azy, mankalaza azy, saintsaino ny fahagagana rehetra ataony. Riavana malala ity salamo 5:102 ity dia milafika eo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Davida, tononkira voalohany nampiraina ny antoko-pihira rehefa tafakatra tao Jerosalema ilay antsoina hoe fiaran'ny fanekena. Hitantsika izany eo amin'ny tantara voalohany toko 2 manomboka ny andininy 9 hatramin'ny 12. Rehefa nampiakarina tao a Jerosalema lay atao hoe fiaran'ny fanekena. Ny fiaran'ny fanekena dia nitehirizana ny vato fisaka misy ny dity 10 ary ny teny Arona sy santionany tamin'ny mana izay nomena ho sakafo ny zanak'Israely tany anefitra. Dia ohatrin'ny sary hitantsika eto amin'ny altara zany ny baiboly ny sakrameta ay mana tany anefitra tandindony zany. Nanendry 7 mirahalahy i Davida mba hihira akoatran'ny levita izay nitandre nitarika ny fampompivavahana, dia nanendry 7 mirahalahy i Davida mba hihira ka Iasafa no mpitarika ny antoko-pihira. Antoko-pihira no tendren'i Davida mba hihira, ary ity salamo 5:102 ity raha mijery sika ao amin'ny tantara voalohany toko 2 manomboka eo andininy 9 hatramin'ny 12 no tononkira nasaina ny iray ny antoko-pihira izay no tendren'i Davida tamin'izany. Inona ary no ambarany izao andiny tsoratra masina? Salamo 5:102 izao, mitodika indrindra amintsika fiangonana izay toy ny antoko-pihira anankiray, amboara-peo anankiray, antsona mba hihira. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo, mira ho azy, mankalaza azy. Rehefa atomorontsika ny dikany zany miainga amin'ny teny fototra dia ny hoe mirary pihira, asio bikany, bikany fa tsy dikany, asio bikany ny hiranareo. Dika teny teo moa dia hoe mankalaza azy amin'ny zava-maneno, asio bikany. Ny mpamorokira indrindra mpamorona feokira dia mahafantatra tsara ny hoe ahoana moa zany hoe asiana bikany hira. Tahaka ny mpanjaitra dia manjaitra ny ravin-damba mitapelaka be iny dia asiana bikany manaraka ny bikanao izay anjairana ilay akanjo. Io ny tononkira asio feony miaraka amin'ny feo ny zava-maneno, hoy ny dika teny iombonana ny vakina teo, asio bikany. Mirary pihira, asio bikany ny hiranareo. Ary raha miditra lalandalina koa amin'ny dika teny dia ny hoe atovy amin'ilay mampangory vitsika, atovy amin'ilay mampiovitrovotra, izany hoe sady avo nefa koa mandona ny fanahy izany hira izany.
ataovy amin'ilay mampangotsoka. Izany lay baiko no tenenina tamin'ireo 7 miralahiry any ny andoha izao 500 salamy fa 500 zao. Rehefa mirinareo ry mpihira mihira, ataovy an'ilay mandona ny aty fosiny fanahy, ataovy an'ilay sady avo no misy bikany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly ry havana, ny hira fiderana dia nitondra fanafahana ny voafonja. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 ny 5 sy ny manaraka dia voalazany soratra masina fa rehefa nira fiderana ny apôstôly tao amponja dia niva ny fonja. Na hira fiderana nampangovotra, nampiorooro ny fonja ka nampivoa azy. Ao amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba toko 5 diny 17 dia misy manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, misy falva aokizy hihira fiderana. Mihira ry mpihira, asio feony, asio bikany ny hiranareo. Aty am-piangonana isika lay tahaka ny antoko-pihira tamin'ny andron'i Davida, tendrena mba hira. Tsy nitsantany fitiavana ihany, tsy ireo antoko-pihira ny amin'ny isam-piangonana ihany na eto amintsika hafa koa azo tanisaina ny ampy ratsana fanantenana izay hitantsika mihira rehefa Alahady ny kristianina tanora zandriny, ny sampana ny lahy kristianina koa izay tena manao azy. Tsy ireo ihany fa isika rehetra koa dia tahaka ny antoko-pihira, tendrena, antsona, mihira ry mpihira. Mihira ry mpihira, tia am-piangonana ianao dia mihira satria voatery hira, tena mihira. Aty am-piangonana ianao mihira amin'ny fonao tokoa, ampifaliana, sokafanao ny fonao, aloka ny vavanao ny tononkira, manaraka ny fitarian'ny mpitendry zava-maneno. Tena izay mihitsy no andrasan'Andriamanitra amintsika raha miteny izy ato amin'ny mpanao salamo hoe mihira ho azy mankalaza azy. Sokafo ny fonao, mihira ry mpihira, asio dikany, asio bikany ny hiranareo. Fa misy koa amintsika tsy mihira fa dio fotsiny. Tezitra amin'Andriamanitra ve? Mentehatra amin'ileo feo avoavo eo akaiky ve dia vitaonareo daholo entinareo ambongadiny? Tsia, isika rehetra dia antsona hira. Ho marika izany atao hoe tafaverina ao Jerosalema ny fiaran'ny fanekena. Hitantsika sy voaraintsika ny tenin'Andriamanitra, hiainantsika ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakrameta. Misy koa dia manaonao foana. Asa ohatrany hoe misy gadradraka amin'ny fanitarapeo. Alefa fahoany fotsiny. Ry havana malala antsony isika. Ry fiangonana mihira tsara. Mihira ary mihira tsara. Ataovy avo ny feonao. Ary ao tsara ny feon'ny zava-maneno fa indraindray tsikatrika rehefa mantarika ny feon'ny zava-maneno. Na ianao lasa aloha, na ianao lasa rina. Misy dikany fianaran-kira isan'Alahady. Asio bikany ny hirantsika. Mihira ianao dia asio bikany ny hiranao. Mihira ho aniza. Mihira ho azy alehibe Andriamanitra no tondrona amin'izany. Miderahan Jehovah miantsony anara toa fantatra ny firenena ny asany. Mihira ho azy. Ny Tompoandriamanitra hivavahantsika no anolorana ny hira fiderana. No anolorana ny hira. Ny mpanao salamo dia tena hitantsika ombeny. Mitaona ny olona mba hira ho an'Andriamanitra. Na koa miteny hoe mihira ho an'i Jehovah, na milaza hoe hira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa. Mihira ho voninahitr'Andriamanitra, hoy ny dika teny hafa. Mihira ho voninahitr'Andriamanitra. Ny mpihira malaza
eo anivon'ny fiangonana dia mahafinaritra tokoa. Fa indraindray mampanontany tena hoe ho an'izany iraina, ho an'ny lazany sa ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Fa maro koa ny atokopihira izay namoaka olo malaza mpanakanto amin'ny hira, ary rehefa tonga olo malaza izy ireny nivoaka tao amin'ny atokopihirany fiangonana dia adino ny fiangonana. Tsy nankalaza an'Andriamanitra intsony tamin'ny talentany izy, fa naneho ny maizy azy tahaka ny faly pahay milomano, dia maneho ny maizy azy amin'ny fahaizany mira, adinony eo ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, adinony na ilay antokopihira ny kolokolo ny feoany azy. Mira ho an'Andriamanitra. Indraindray koa dia anao hetsika anankiray ny antokopihira, teseriny ry, dada sy neny, ny zoky, raitapo, ny havana, ho avy fa iraony ny zanany. Dia ilay zanaka koa ho an'ny dada sy neny ny rako ao tandremo tsy mijery jereo tsara. Vao miatra ny aty ny atokopihira dia varanga amin'ny maso. Ao ve sa tsy ao? Mety betsaka koa ny rangamaso ankoatra ny dada sy neny. Ry havana malala, ho an'izany iraintsika, ho an'Andriamanitra, ho ny mpanao salamo. Misy fandaminana ao amin'ny atokopihira ny fiangonana ny hoe ianao no manao feo manokana, ianao ilay mitazona ny fanitaram-peo dia ianao rery ny ireo. Dia nitobitoboko aoka izany ny fo. Anao hira manokana hitarika ny amboaram-peo. Ho an'iza no irainao? Mira ho azy, mankalaza azy. Mira ary mira tsara, mira ho an'Andriamanitra. Atodio amin'Andriamanitra ny mombanao rehetra rehefa mihira ianao. Atodio amin'Andriamanitra ny hiranao rehefa mihira ianao, dia ho hitanao mihitsy izany hoe aina atery ny hira aty anatin'ny fanompoam-pivavahana. Ho voninahitr'Andriamanitra ny iraintsika. Ny fahatelo ry havana, evero ny fahagagana rehetra nataony. Tao amin'ny soratra masina manoloana antsika dia ny hoe saintsaino ny fahagagana rehetra ataony. Saintsaino, alalino, lazao, irao, sarao amin'ny namanao. Ao amin'ny salamo 7:30, andininy fahaenina, dia milaza mpanao salamo manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fahalalana mahagaga loatra izany, eny avo loatra ka tsy tratro. Fa eo amin'io salamo io ihany, ery ambany ery milaza ny faharian'Andriamanitra ny tena ny mpanao salamo. Eo amin'ny andininy 4:40, dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy, ideranao fa mahatahotra sy mahatalanjo no anaovanao ahy, mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko marimarina izany. Santionany amin'ny fahagagana izay azo tany sainareo, ny hevitra ambony ieveran'Andriamanitra atsika, ny faharian'Andriamanitra asianao izay tena mahagaga. Maninona ny ohatr'izao ary maninona ianao ny ohatran'io? Maninona ny vehivavy ary maninona ianao ny lehilahy? Mahagaga izany. Avilin'ny sasany moa indraindray ny fahagagana dia gaga ianao fa misy lehilahy asotra ny vehivavy. Efa dia mahagaga hoe maninona tokoa ny vehivavy ary maninona izy ny lehilahy. Izany dia zavatra mahagaga. Fa rehefa manohy mamaky ny 5:30, salamo 5:30 sika ry havana, dia tany sain'ny mpanao salamo eo ireo zava-mahagaga nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely nivoaka avy any Egipta ho amin'ny tany Kanana. Ilay fiainana andavanandro mihitsy izany no tahaka ny valonan-damba ny fahagagana. Tena hoe valonan-damba miorongorona ny fahagagana ny fiainan'ny zanak'Israely, ary izany koa ny fiainantsika kristianina. Voalaza mandrakariva ny hoe tandra vadikoditra amin'ny fiainana ny fahoriana. Itoviana io amin'ny zanak'izao tontolo izao, ary mafimafy kokoa ho antsika tena mpanaradiany tompo marina. Fa azadonoina ao anatin'izany miavaka isika kristianina
fa ny fiainantsika dia iorongorona ny fahagagana isan'andro mandrakariva. Ny zanak'Israely dia voatanisa mihitsy manomboka any amin'ny 19 mazavazava koa hatrany amin'ny 15 mamarana ity salamo ity, antsipiriany ny fitantanan'Andriamanitra ny zanak'Israely ary fitantanana mahagaga. Ianao koa dia saina amin'izany mba saintsaino ny fahagagana nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao hatramin'ny nahatsiarovanao saina ka hatramin'izao, hatramin'ny naloranao tena marina ho an'i Jesoa hatramin'izao. Na ianao matory dia mifoy io fahagaganana io. So ivenao saingy miposaka amin'ny masoandro dia miratra koa ny masoko, fa fahagagana ny fiarahan'ny masoandro miposaka sy ny masonao taitra tao anatin'ny toromaso. Ataovy zavatra mahagaga, tsy azo tsiniaviny zany ary tena mahagaga tokoa. Fa maninona tsy mifanohitra amin'izany hoe rehefa milentika masoandro dia miratra ny masoko, rehefa miposaka masoandro dia mikipitra eo ny masoko. Mahagaga anie zany triavany. Fa ny tena mahagaga dia ny hoe naninony Jesoa no nahafoy ny ainy mba hanavitra mpanota, ka hananako fifalian'ny mpino voavela eloka. Zany dia zavatra mahagaga nanesoran'Andriamanitra anao tao ny onaona ny fahotana ho amin'ny tany mahatretrika ny voavela eloka. Iroso amin'ny fiaraha-misakafo sika riavana, aza seriny dia seriny hitanisa ny fahadisoana izay mety ataon'ny hafa eny amin'ny fiarahamonina, ka zaho kosa ilay fahadisoana araka ilay vaovao mahoraka manerana ny Madagasikara, manerany tany azy. Fandeha isika mba hifampitarika fandresy lahatra hoe manoloana n'izany rehetra izany saintsainy ny fahagagana ataon'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia mahavita zavatra mahagaga mihoatra ny zavatra mahagaga ataon'ny zanak'olombelona tsy nisy tao anatin'ny 80 taona hoy ny mpilaza matetika. Mahavita zavatra mahagaga mihoatra noho izany Andriamanitra, ary matoky isika kristianina raha isika ny tsy atoko izany dia izay indray very ny firenena. Iary isakafo sika mba ilazao zava-mahagaga telo ny olona hifanila toerana aminao, zava-mahagaga anankitelo nataon'ny tompo taminao ka ny saintsaininao mba hitany saoan'izany izy. Ny zavatra nahagaga teo amin'ny fiainako nataon'ny tompo, voalohany dia izao, faharoa dia izao, fahatelo dia izao. Inona ry havana fa samy ahita isika ary afany zany resaka izany ao anatin'izao akape izao. Ripira mira asiobika ny hiranao, ripira ankalazao Andriamanitra ao amin'ny hira izay ataonao, every ny fahagagana ataony. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.